Miara Ptompoko. Toi Isao Niva Nsikadroani. Allons Isani Anefa. Aza Adino ni Manao Jem Simi abonné ni Shenshika. Mifanipaka tony valalakarona ny mpanao politika malagasy ankehitriny. I Roso moa dia azo antsoina hoe nokakelin'ny Ambokely tiany. Inona no nahatonga amin'ny teny izany hoe ianao? Tsy inona fa izy dia anisan'ireo tolona nafana fo nahatonga izao fitondrana izao amin'ny toerany. Lasa ratsaroantsika ireo depite 20 nitsangana nanohatra ny fitondrana ASVM, fitondrany Andriamatoa Hery Rajaomampianina tamin'izany. Depite 20 avy ao amin'ny atoko iko Madagasikara niampy ny TGV sy depite Mahaleotena vitsivitsy no nandeha nanongana ny filoha tamin'izany. Ireo depite 20 ireo no nitsangana voalohany hanala ny Andriamatoa Hery Rajaomampianina tamin'ny fitondrany. Nandeha nakeny amin'ny kiandrany 13 Mey moro zareo depite 20 ireo tamin'izany. Nisy ny fanohanana nataon'ny miaramila sy ny polisy. Nisy mihitsy ary ny tifitra lacrymogène sy ny tifin-danitra nataon'ny miaramila niaro ny teny amin'ny kiandrany 13 Mey. Ratsaivina kely dia ny atoko TGV rehefa tsy navy nilatsaka ny filoha Andry Rajoelina sy Andriamatoa Didier Ratsiraka amin'io fifidianana io, rehefa tsy navelan'ny ny firaisambe afrikanina ilatsaka izy mirala miahaka ireo hitondrovana ny demokrasia sy mba tsy hisian'ny korotana eto Madagasikara, dia najanona ny filatsahan'izy ireo mpifaninana hiditra filoham-pirenena. Noho izany ny atoko TGV sy ny mpanao anazy dia nifidy any Andriamatoa Hery Rajaomampianina ho filoha. Izy io moa tamin'izany dia minisitra tamin'ny fitondrana tetezamita-ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Noho izany dia izy no natolotra izy ireo ho solon'ny kandida Andry Rajoelina rehefa tsy nahazo ny latsaka izy. Rehefa hitan'iry zareo fa tsy nahomby ny fitondrana noentiny Hery Rajaomampianina, ireo depite 20 ireo dia niray ina fa andeha hilahatra ho eny amin'ny kiandrany 13 Mey. Efa tsy navela miaramila moa izy ireo dia tonga foana isan'andro na dia voadidina somaro ary ny naratsa, ary nisy mihitsy no maty tamin'izany. Ny tiako ho tenenina amin'ilay hoe nokakelin'ny Ambokely tiany dia ny depite teo aloha sady mpanakanto Roso. Izy mihitsy no namaky ireo miaramila sy polisy izay tsy namela ny depite 20 sy ny mpanao anazy hiditra teny amin'ny kiandrany 13 Mey. Izy irery tamin'ireo 20 depite ireo no namaky ny rindrina najorin'ny miaramila sy ny polisy fa izany. Noho ny avy eo vaky tanteraka ihany ary niala ireo miaramila sy polisy niaro io kiandra io. Nanomboka teo dia nahazo laka teo amin'ny 13 Mey isan'andro ary nanangana sehatra teo miaraka amin'ny fanamafisam-peo ry zareo ireo. Isan'andro dia namory ny vahoaka ary nilaza tamin'izy ireo hoe tsy maintsy miala ny filoha Hery Rajaomampianina vao miala eto amin'ity kiandra ity isika. Inona tokoa niala Andriamatoa Hery Rajaomampianina ka nomeny ny filohan'ny loholona ny fitantanana ny fandrakana mandra-pahavitany fifidianana. Teo amin'izay no alany tamin'ny fomba demokrasia an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Teo izy no nitondra voalohany ara-dalàna any Madagasikara noho ny zavatra nataon'ireo depite 20 ireo. Ary indrindra marihana manokana eto ny fahasahin'Andriamatoa Rasomanina Polibera tamin'izany namaky ireo miaramila sy polisy nijoro teo tamin'izany.
izy rery hoy aho ny sary de manambara ny raky tsara tsy fanadino izy rery ankehitriny nefa rehefa mba nanoana ny filohan'ny teny merateo aloha Kristiny iny i Rosy dia nanasony araka ny oambolan'ny vazaha hoe rendement satria nanomboka teo de nitadafa ny fitondrana sy ny mpanaradia azy izay fomba rehetra hiahalany azy ho député intsony eny Tsimbazaza ny valy tokoa ny fifidianana na de tsy amin'ny fomba ofisialy ary fa niseny no namoaka azy dia tsy député intsony ny mpanakanto Rosy manomboka izao satria sahy nanakina ny fitondrana niaraka tamin'ny Kristiny izay no antony nilazako hoe ny député Rosy ny sahy namaky ireo filoloalindahy sy ny polisy teny amin'ny kianatelo amby volony mba hahatonga ny filoha ankehitriny eo amin'ny fitondrana fa tsy nisy laladina tsy nisy any ireo minisitra ireo sahy nidina teny Akiandra tamin'izany eny araka ny ambaran'ireo mpanara-maso politika fa na ny prime ministre Ntsay ara izay tsy miala mihitsy nanomboka tamin'izany ka hatram'izao indroa mandat zay ny ampiny tetezana hita tamin'izany de mbola eo foana kanefa tsy hita teny Akiandra izy ary tsy izy no nahatonga ny filoha Andrajoelina teo fa ireo député valopolo sahy niatrika ny miaramilany fitondrana tamin'izany izao anefa no kakerin'ny Amboakely tiny Rosy ka niala maina ohatran'ny takitra enjana tokoa ny resaka politika ity tena enjana satria ny namana aloha lasa valo ankehitriny ary nailika izay le hoe no kakerin'ny Amboakely tiny andeha matorasy manana Paul Bert na i Rosy ny fahalalantsika azy ary niala maina toy ny nandevina alika